mahatonga trano lafo moa zany dia le vidim-piainana mihitsy miakatra. Une fois miakatra ny PPN dia ny carburant dia miakatra ny hofatrano. Le 400-600 iny be mpitady, tena be mpitady, ary iny tena ifampitadiavana mihitsy. Zay mahatonga antsika hoe ny malagasy maro trano, mety hoe ny mianaka, fito mianaka, dia lasa miditra any amin'ilay hoe un living de chambre. Un living de chambre zany raha amintsika malagasy na fito mianaka antsika tafiditra ao. Efa tena betsaka mihitsy ny malagasy manatona ny agence immobilière. Efa tena betsaka mihitsy, ary efa manomboka zatra hoe rehefa hitady trano dia anatona agence. Fa mahatonga ny olona hoe réticent kely hoe misalasala na mihemotra tsy manatona agence any amin'ilay commission. Nenay Mada Immobilier zao dia un mois de loyer 100%. Matoa ianao mangataka 100% amin'ny olona, donc zany misy qualité de service tokony omenao anazy. Io moa zany efa fahazarana mihitsy le hoe tsy afaka miakatra 5% isa-taona ny hofatrano. Nefa ny raha antsika malagasy somary mavesatra zay. Raha sanatria ianao zany hoe ao anatin'ny ataoko hoe 10 taona tsy mahavita trano dia mandoa le 5% foana. Raha trano 600 000 ariary idiranao zao amin'ny herintaona zay lasa 630 000 ariary, afaka ho taona 660, afaka 690, afaka efa taona izy zany efa 720 000 ariary. Dia zay ny ilaina le agent immobilier hoe amoramora le négociation dia miditra ny agent immobilier alohan'ny isinena contrat zany. Zay manome contrat hoe tia contrat dia ifampidinihan'ny tompotrano sy ny mpanofa le izy, dia misy clause hoe ay ty zao misy augmentation na loyer fampiakaranao hofatrano, dia mba miteny le kosa mba tsy akatra le izy.